Fandresena ho an'ny vahoaka malagasy ny fanafoanana ny fampiatona ny fangatana tany mpanjakana ary ny famerenana ny fandiniana ny politika ny fananantany. Io no nambaran'ny maître Wirira Zafizatovo mpisolo vava ny sindika telo eo anivon'ny sampandrarahany fananantany mikasika ny fanapa-kevitra no raisin'ny filan-kevitry ny ministra. Fantatro fa ny fangatana ataon'ilay tolon'leto dia tsy fangatana ho azy rery na ho an'izay rery fa fangatana ho an'ny firenena ray manontolo, fangatana ho an'ny vahoaka ray manontolo ka porofo zany amin'izao fotoana izao. Za tsy hanomezako tsiny ny fanjakana satria angamba izay no heverina fa mba eritreritra hoe atao lavalava dia izay vao valiana lizy fa ny tena marina dia hoe samy nandresy zao na ny fanjakana na ny mpiasan'ny domaine na ny vahoaka malagasy na ny tanindrazana satria zavatra ho an'ny tanindrazana ty zavatra tia ka tsy misy mpandresy efa arabaina vahoaka malagasy ny tanindrazana moza fanapa-kevitra eny na de somary tara ary satria hitanareo angamba tamin'ny Ramady iny misy tara ihany kanefa ny zava-dehibe indrindra dia hoe vita lizy milamina amin'izao fotoana izao za zany mampisolo vava ny tenako sy niaraka ny tamin'olo reto dia hoe za mieritreritra hoe mety tsy za tenako nanao ny zavatra rehetrrehetra zay mety nataoko fa mety Andriamanitra nanampianako fa hoe apio reo olo reo toano ary za miala ny aminy kory da enao izy izy fa miarahamy foana ka za mieritreritra hoe fotran'Andriamanitra ny tenako satria tonga am'izao toerana zao am'izao fotoana zao tonga am'le tandro zay indrindra zay nidreze lazaintsika tamin'ny taloha fa hoe condamné à gagner la preuve maresy izy am'izao fotoana zao kanefa le faharesena ho any na fandresena dia ho an'ny vahoaka fa tsy ho antsika rery.